Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripy no ajaina. Amin'ity androany ity tsika dia aka ilay afatra napitay ny devoly tany amin'ny mpaminany Mosa na i Mosesy. Indray andro rehefa ny fakahita izy ireo dia niteny devoly tamin'ny mpaminany Mosa manao hoe: "Ory Mosa, ianao no safidiny tombo-janahary tamin'ny faminaniana sy ny hafatra. Ary ianao raha teo izy dia miresaka mivantana any amin'ny tompo-janahary. Ka raha sendra tafaresaka aminy ianao dia mba hampitao any amin'ny janahary ity hafatra ity. Izao izy dia mba te hibebaka amin'ny tombo-janahary tamin'ny fahotana zay nataoko tany an-danitra ka nahavoarokay sy nazahoako ozina teo amin'ny tombo-janahary." Rehefa nandeha mpaminany Mosa alayhi salam ka tafaresaka mivantana tamin'ny tompo Allah dia nampitainy ny afatry ny Iblis na ilay devoly. Ka rehefa miverina izy ary mifakahita tamin'ny Iblis na ny devoly dia niteny i mpaminany Mosa manao hoe: "Efa nampitaiko tany amin'ny tombo-janahary ilay afatrao ary efa novaliany ihany koa. Raha te hibebaka ianao tamin'ny fahotana zay nataonao dia niteny tombo-janahary hoe: mandehana anao miankohoka amin'ny fasana ny mpaminany Adama alayhi salam, fa izay no fibebahana ho anao." Vonaheno an'izany Iblis dia tezitra mafy ary niteny manao hoe: "Tamin'ny fahaveloman'ny Adama rehefa nitenenina zao hoe mba hiankohoka teo anatrany dia tsy niankohoka. Fa ahoana izy efa maty any am-pasana vao andeha hiankohoka aminy izao dia tsy mety amiko izany ry Mosa." Rehefa niala ny atezerany Iblis dia niteny izy tamin'ny Mosa: "Noho ny fampitanao ny afatro tany amin'ny tombo-janahary dia manome sopampanao zao izy amin'ny reto vanim-potoana anankitelo rety dia tsy maintsy eo anatrehan'ny zanak'olombelona anankiray ny tenako handrebireby azy ireo. Ny fotoana voalohany rehefa izy tezitra. Rehefa tezitra ny olona anankiray teneny devoly dia lasa zao mandeha manakaiky azy ary miditra ao anatin'ny rany, ary zany no mahatonga izany fahatezerana zany iopefy ka tonga nin'olona iny hamoaka teny tsy fantatra sy teny tsy voahevitra ary mety hakasotanana miafara amin'ny famonoan'olona. Ny fotoana faharoa izy maha-présent ahy eo amin'ny toeran'ny zanak'olombelona na eo akaikin'ny zanak'olombelona dia rehefa izy andehanao ady masina. Miditra ao anatin'ny sainy zanak'olombelona aho ka miteny aminy hoe andehanao ady masina anao, possible ho faty any amin'izany. Nefa anao mananjanaka, manambady, izy ary no hikarakara ny vady aman-janakao raha sendra maty any amin'ny ady masina ianao." Ary ny fotoana fahatelo izy tsy maintsy maha-présent ahy eo amin'ny zanak'olombelona dia rehefa misy lehilahy sy vehivavy anankiray mipetraka any amin'ny takotakona nefa izy roa reo olona tsy mpifady no sady olona mbola tsy vita fomba, ka izao amin'izay fotoana izay mipetraka ho mpanelanelana sy mpitondra hafatra avy amin'ny lehilahy makany amin'ilay vehivavy ary avy amin'ilay vehivavy makany amin'ny lehilahy. Izany hoe tsy maintsy ataoko ny zavatra rehetra na ny hevitra rehetra alatsaka an'izany olona anankiroa lahy sy vavy zany ao anatin'ny fijangajangana sy fahotana bevava. Zay no afatry ny Iblis tamin'ny mpaminany Mosa. Raha jerevantsika dia fotoana telo tsy maintsy maha-présent any shaitoany na ny devoly na Iblis eo anatrehan'ny zanak'olombelona. Ny voalohany rehefa tezitra ianao ka mahavita mamoaka teny tsy voahevitra, mahavita mamono olona, mahavita manao zavatra voarara rehetra rehefa tezitra ka tsy nahatazo tena. Devoly amin'izay fotoan'izay eo. Ny faharoa rehefa misy ady masina dia ampatsiahivon'ny devoly ianao fa mananjanaka anao, manana vady ianao ka aza mandeha manao ady masina fa mandosirana. Nefa mifandosirana amin'ny ady masina dia anisany fahotana lehibe eo anatrehan'ny finoana Islam. Ary rehefa sendra tafaray na tafandehany amin'ny takotakona ny vehivavy sy ny lehilahy izay tsy mpifady ary tsy vita fomba dia eo ihany koa ny devoly mampiditra
karazana fakapana ao amin'izy ireo ho latsaka ao anatin'ny fitsangajangana. Ka amin'ny fotoana anankitelo ireo dia tadidio fa tsy maintsy eo ny devoly. Zay ngambany no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous fa mbola maro zavatra zay ampitaina eto amintsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.